Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay hanarahantsika ny fandarana vendredi biblika eto amin'ny FLM serasera. Ny hitondra ny famelabelarana eto moa dia ny tenanay pastora Rakotondrasoa Fety Noelson, mpiandraikitra raha fileovana Namehana zay fileovana fa 4 ato anaty synodam-paritany Antananarivo moa zany. Ny lohahevitra zay arahantsika rehetra mibanjina eto dia ny lohahevitra manao hoe fibanjinana ny Pasika tarafina amin'ny didin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy 7:10 sy ny tenin' Jesosy ao amin'ny Jaona 9:4-5. Mialohany hirosotsika tanteraka ao anatin'izay dinidinika sy famelabelaran'izay ary dia hiarivavaka sika. Misaotranao Jesosy no ity fotoana zay omenao ity ahafahanay miara-mandinika ny teninao, ny fanahinao masina ny manazava ny fo sy ny sainay ary hanome anay ihany koa ny fahalalana marina satria izany tokoa no mahafaka anay ao anatin'ny aiziny tsy fahalalana. Dia manatrefeno ny fotoana rehetreto ianao Jesosy, io ny fitaovana izay ampiasaina ihany koa satria eo ampelantananao ny fahalalana rehetra. Amen. Raha ny teny izay voasoratra ao amin'ny Levitikosy 7:10 moa dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary na iza amin'ny taranak'Israely na vahiny eo aminareo no mihinan-dra, ny tavako dia anandrina ny olona izay mihinan-dra ka ho fongorana tsy ho amin'ny firenena izy. Ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona 9:4-5 kosa dia milaza hoe: izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Ireo tenin'Andriamanitra anankiroa toa mifanohitra ireo no ezahantsika hitondrana famelabelarana sy fanazavana. Manana ny anjara toerana lehibe tokoa eo amin'ny fivavahana ny ra, na tamin'ny andron'ny testamenta taloha zany na amin'ny andron'ny testamenta vaovao. Ary azo lazaina fa miankina amin'ny zany ra izany ny famonjena raisitsika avy amin'Andriamanitra. Raha ny testamenta taloha no jerentsika, arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy, manao ahoana ny fomba fampiasana izany ra izany. Ndevaka itsika ny Exodosy 2:12-7. Ary nalany ny ra ka tentina eo amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tatom-baravaran'ny trano izay hinanana azy. Marina tsara eto fa tsy ny ra no hoan'ny zanak'Israely
fa ny nofon'ny zanak'ondry. Ny fomba fitandremana ny Pasika izay fotoana amonjena ny zanak'Israely amin'ny fanandevozana ny Egypta moa no resaka eto. Raha toizantsika ny tantara dia hitantsika fa ny tondra famonjena ho an'ny zanak'Israely tokoa izany raha izay napetraka teo amin'ny tolambaravarana izany. Fa ireo Egyptiana kosa izay tsy mba nahalala dia voaringana rehefa nandalo ny anjelin'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika indray kosa ary ny fampiasana ny raha araka ny Levitikosy 4 andininy fa 430. Ary angalan'ny mpisorona mifanondrony ny ranony fanatitra noho ny ota ka atentiny eo amin'ny tandroky ny altara fandorona ny fanatitra hodorana. Ary ny raha sisa rehetra dia ahidiny eo ambonin'ny altara. Misy ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra hafa izay hamonoana biby. Ka ny raha amin'izany dia tsy azo hohanina mihitsy fa alatsaka. Ahidina moa ny filaza azy amin'ny tany ary afafy amin'ny altara. Voavela tokoa ny heloko izay nanota rehefa izay no atao arak'izay andidin'i Jehovah azy. Misy andinin-tsoratra masina vitsivitsy rehetra izay manambara fa tsy azo hanina mihitsy ny raha. Ny Levitikosy 7:7 dia milaza izao teny izao hoe izao no lalàna mandrakizay amin'ny taranaka-reo hatramin'ny taranaka faramandimby. Eny amin'izay rehetra hitoeranareo, tsy hihinana sabora na ra akory ianareo. Ny Deutéronomie 12:12 dia milaza toy izao koa: kanefa ny rany no aza hanina fa ahidino amin'ny tany toy ny rano. Ary raha ny teny izay anjarantsika norena ity famelabelarana ity amin'ny Levitikosy 7:7 no tohizana hatreo amin'ny 4:4 dia izao no voasoratra: fa ny ain'ny nofo dia amin'ny ra, ary nomeko anareo zany atao ambonin'ny altara hanao fanavotana ho an'ny ainareo. Fa ny ra no manao fanavotana satria aina izany. Koa izany no nilazako tamin'ny taranak'Israely hoe aza mihina ny ra na ianareo na ny vahiny eo aminareo, na iza amin'ny zanak'Israely na amin'ny vahiny eo aminy no mihaza biby na vorona izay fihinana dia ahidiny amin'ny tany ny rano ka ho totofana. Fa ny amin'ny ain'ny nofo rehetra dia ny rany no ainy. Koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny ranony nofo, fa ny ra no ain'ny nofo rehetra. Ka izay rehetra mihinana azy dia aringana. Araka ireo lalàna tamin'ny Andro Testamenta taloha ireo dia nitandrina mafy tokoa ny zanak'Israely mba tsy hinana ra satria matahotra ny fandringanana izy ireo. Ny mpanoradalàna sy ireo fariseo tamin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompo kosa, raha jerentsika ny toetrany, dia manana ny toetrany tokoa izy ireo. Ndeha ho jerentsika ny Luka 12:12-15 izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy: lozanareo mpahay lalàna, satria nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalàna. Ianareo tsy miditra ary izay te hiditra sakananareo. Ary toy izany koa izay ambaran'i Jesosy eo amin'ny Matteo 7:20-4 manao hoe: efa eny mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin'ny soroko ny olona.
nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray azy. Izy ireo zany na dia tsy mahatandrina ny lalàna ary arak'izany dia manameloka ary fatrapitsongoloka ny hafa izay tsy mahatandrina ny lalàna. Koa raha jerentsika izay nambaran'i Jesosy amin'ny Jaona 4:4-5 izay milaza manao hoe izay mihinana ny nofoko sy ny sotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Dia hitan'ireo mpanorandalàna tsara fa mifanohitra amin'izay nambara any amin'ny Levitikosy 7:7-10 izany, izay milaza manao hoe na iza ny mihinan-drà ny tavako ho Jehova dia anandrina izany olona mihinan-drà izany. Tsy tena dia ady izay tiany Jesosy ambara izy ireo ny mpanorandalàna izany, fa ny masaka tao an-tsainy dia zao hoe misy pirofo tsy azo lavina intsony ity ka azo tanterahana tsara mitetika rehetra. Ina moa mitetiky ny mpanorandalàna tamin'izany fa ny fanafoanana ny fisiany'ity Jesosy ity, satria manelingelina azy tokoa io. Nambaran'ireo mpanorandalàna ireo mihitsika io aza fa fitenenany ratsy tiana taon'i Jesosy ity, ary koa fikendrena ampidi-doza amin'izy ireo. Izany no ao ambadiky ny teniny sy ny fanontaniana izay lazainy manao hoe ataon'le io ahoana reny fanomeny nofo no hoanitsika. Jaona 4:4-5. Dia hoy indrindra ihany koa izy ireo, sarotro izany teny izany, iza ny mahay no izany. Jaona 4:4-5. Ary hatramin'izany aza dia maro tamin'ireo mpianany no niemitra ka tsy niara nandeha tamin'i Jesosy intsony. Jaona 4:4-5. Sarotra tamin'ny olona tokoa ny mihaino teny Jesosy. Eo anatrehan'izy ireo ny lalàna ny testamenta taloha izay niandringanana an'izy ireo amin'ny fihinanan-drà. Ka Jesosy milaza io teny eo amin'ny Jaona 4:4-5 io ve zany tsy nahalala izay voasoratra ny lalàna ny testamenta taloha ka toa hoe miteniteny foana? Na koa hoe ny lalàna izay milaza fa izay mihinan-drà dia fongorana tokoa ve tsy fantatry Jesosy? Satria ny azy dia ambara ny tsotro zao fa hoe izay mihinana ny nofony sy ny sotron-drano no manana fiainana mandrakizay. Sa ve hoe mety ny fanandrifo fotsiny izany zavatra izany ka dia Jesosy manolotra ny tenany sy ny rano ho tena fihinana sy fisotro dia lasa toa mifanipaka amin'izay ambarany Jehovah Andriamanitra ny amin'ny testamenta taloha. Izany indrindra no azavaintsika zao manarak'izao. Raha araka ny mahafanekena ny fanekena nataon'Andriamanitra dia ny rà no fototra iorenana. Izany no mahatonga azy antsoina hoe rano ny fanekena. Ny fanekena dia fantatsika fa misy ny fanekena taloha ary misy ny fanekena vaovao. Tsy mifanipaka ireo fa mifameno, ka na ny taloha na ny vaovao dia miorina eo amin'ny rà avokoa. Teo amin'ny testamenta taloha dia ny zanak'ondry tsy misy kilema na ny biby hafa tarak'izany no alaina alatsa-drà atao fanakitra. Aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia ny rano ny zanak'ondrin'Andriamanitra, Jesosy Kristy Tompo zany. Ny teo amin'ny testamenta taloha dia tandintona ihany, ary tandintona ihany koa ny fanafana azy ireo tamin'ny fanandevosana tany Egipta. Tandintona ilay tany Kanana izay nampanantenaina. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny famonjena ho an'ny olona rehetra ho tonga ao amin'ilay Kanana vaovao. Izany hoe ho afaka amin'ny fanandevozan'ny Satana, ny fanandevozan'ny nofo ary ny fanandevozan'ny ota. Nalatsaka ny ranony zanak'ondry tany Egipta fa izany no niantoka ny fahafahan'izy ireo teo amin'ny fanandevozan'ny Egiptianina.
nalatsaka ny ran'ny biby natao fanatitra ka nafafy teo amin'ny alitara ary de voavela ny eloka sy ny fahotany zay nanota. Koa raha nalatsaka ny rany zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo, dia aterina sy afafy eo amin'ny alitara zay tsy natao tanany zany mba afa-keloka. Mariako tsara, alitara tsy natao tanana no anaterana ny rany zanak'ondrin'Andriamanitra. Aiza io alitara tsy natao tanana io? Andeha isika amaky ny Jaona 4:1-20 ka hatramin'ny 4:20. Hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy teo ampatsakana, vehivavy Kananita: raha vehivavy, avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray. Fa avy ny andro sady tonga kehitriny, raha ny tena mpivavaka, hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Arak'izany dia tsy misy alitara intsony anaovana fanatitra ankehitriny. Tsy mila makany Jerosalema intsony ny olona hanao izany fanatitra izany, fa izao no voalazan'ny Paoly eo amin'ny Korintiana 1:4-7. Ahoana ary? No tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Manomboka mazava amintsika ny hevitry ny rany Jesosy Kristy izay omeny antsika manomboka eto, kanefa mbola mila hazavaina lalandamina kokoa. Manamafy io voalaza io mantsy Paoly eo amin'ny Korintiana 1:7-9. Zao ny voalaza: tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Voalaza ao ihany koa ao amin'ny Korintiana 2:9-9, izay lazain'ny Paoly manao hoe: ary inona no ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no tempolon'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaminy aho ary izy ho oloko. Raha mitondra ny ran'ny fanekena ho eo amin'ny alitara isika zany, izay tsy aiza fa ao amin'ny tenantsika, ilay tempoly tsy natao tanana, dia tsy mihinan-dra isika, fa mitondra ny rany Jesosy hanafaka ota. Tsy olona tsotra tahaka ny olona nofamandrabe fotsiny izao isika zany rehefa eo amin'ny fandraisana tena mandrany Jesosy, fa mitondra ny ran'ny fanekena ho eo amin'ny tempolon'Andriamanitra, izay tempolo tsy natao tanana, dia tsy aiza ary tsy iza fa isika izany. Tsy olona tsotra tsony izany isika kristianina mino eo amin'ny fandraisana. Tempolo fanahy masina isika, ka tsy misakafo tahaka ny misakafo rehetra, fa manatitra ny ran'ny fanekena. Ny finoana no mahatateraka izany fahamarinantsika izany, araka izay lazainy Paoly hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Romanina 2:7-10. Ny finoana fa maty ho antsika tokoa Kristy. Raha mandray izany hevitra izany isika, dia mety hevitra fa manao fisoronana isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo. Tsy mamerina fisoronana intsony isika, sady tsy manao fisoronana vaovao intsony koa. Efa vita indray mandeha tamin'ny nanoloran'i Jesosy ny tenany teo ambony hazo fijaliana izany. Izay ataontsika eo kosa dia fiainana ny zavatra efa vita tao amin'i Jesosy Kristy. Miaina
amin'ny zavatra zay efa vita tao am' Jesosy itsika, fa tsy mamerina fisoronana intsony satria tsy misorona aterina akoatran'izay efa nataon' Jesosy intsony. Noho izany ny fibanjinatsika ny Paska dia mibanjintsika ny ranony zanak'ondry, zay zanak'ondrin'Andriamanitra no tanterahana eo amin'ny fanekena vaovao. Tsy manafoana ny lalàna ny testamenta taloha izany, fa ny lalàna ny testamenta taloha dia mbola mipetraka ary ny tavan'i Jehovahandriamanitra dia hanandrina zay rehetra mihinan-drà tokoa. Ka raha olona tsotra zany isika dia tonga hoe mihinan-drà tsika amin'izay fotoana izay. Fa raha manaiky isika fa fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy dia tempolon'Andriamanitra isika, ka dia ny rany zanak'ondry aterina ho fanatitra eo amin'izany tempolo zany mba afaka ny ota. Misy zavatra mila fitandremana tsara arak'izany, fa raha manatona ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo isika dia mila mamantatra tsara ny tena aloha. Move isika mbola tempolo tsampy, fa tsy azo aterina ao amin'ny tempolo tsampy ny ranony zanak'ondry. Move isika mbola tsy miorina tsara amin'ny finoana ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy, fa tsy misy na inona na inona azotsika ary tsy misy fahamarinana ho antsika raha tsy amin'ny misy fahatapahana kely ny connexion, ka dia na dia tsy fomba aza moa ny mialatsiny ny fitaovana, dia olombelona ihany no nanao azy sy mampiasa azy eto ka dia misy fahatapahana kely. Efa mamaraparana ihany koa ny famelabelarana ny fanazavantsika zao, koa dia inona fa azonareo ny fanazavana, ka dia afaka mametraka ny fanontaniana ianareo arak'izay nanazavana azy teo. Hiezaka ihany moa ny tena ny hamaly ireny fanontanianareo reny araka ny fanarahana, dia miandro ny fanontaniana avy amintsika tompoko. Mialohany ametrantsika ny fanontaniana zany dia tsara ny asiana fanaterana kely ihany ny famaranana ny famelabelarana zay natao teo, fa mila fitandremana mafy isika, mila fitandremana tsara isika mpandray fanasan'ny tompo, satria raha manatona ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo isika dia mila mamantatra tsara ny tenantsika aloha, hoe move isika so dia sanatria mbola tempolo tsampy, fa tsy azo aterina ao amin'ny tempolo tsampy ny alitara tsampy ny ranony zanak'ondry. Move isika mbola tsy miorina tsara amin'ny finoana, dia ny finoana fa maty ho antsika tokoa Kristy, fa tsy misy na inona na inona azontsika fahamarinana raha tsy amin'ny finoana irery ihany. Ary indrindra move isika mbola ao amin'ny nofo, ka mahatsiaro mandeha sy miaina ara-nofo fotsiny izao, fa ny tavan'i Jehovahandriamanitra dia hanandrana antsika tokoa, zany hoe handevona antsika tahaka ny fandevonan'ny afo ny kitay, raha tany isika ka mbola ao amin'ny nofo. Dia mila mamantatra ny tena tsara isika, fa tsy misy foana ny lalàn'Andriamanitra raha tsy efa tanteraka. Mandra-pahatateraka zany hoy Jesosy dia tsy misy foana na dia tendry tsoratra iray azy. Ka isika
ho tempolo ny fanahy masina tokoa, izay no tanjony Jesosy. Dia ilay Andriamanitra monina ao anaty, ilay antsoina hoe Immanuela, ka amin'izay andraisantsika ny tena mandrana dia mahafa-keloka tokoa izany. Izay ary no famelabelarana izay noana fa mbola betsaka no azo ambara, ary misy ny mpampianatra mahay lavitra noho ny tena afaka mamelatra bebe kokoa, fa izay no voahomana sy azo nentina ao antsika eto androany. Koa ny anohizantsika azy amin'izao tapany faharoa izao dia ny famalina ny fanontaniana izay alefanareo. Dia mirary soa indrindra tompoko ho tahiny Jesosy, ary dia miandry ny fanontaniana avy amintsika. Voray ny fisaorana avy aminao Andriamatomamy raha tsy miahy, dia Jesosy homba sy hita. Voray ny fisaorana avy aminao Pastora Olaf raha zava manantsoa, dia enganemba ho tanteraka amintsika ny famelan-keloka. Eny tompoko tazanay manaraka ny fandaharana Andriamantoa Solohery Waltera, dia miara-miasa isika amin'ity asa lehibe fitoriana ny filazantsara ity, dia ho tahiny Jesosy tompoko. Dia misaotra indrindra pastora, manao ahoana ny amin'ny divay ampiasaina tokony ho tapohana rano ve sa tsy? Any ambanivohitra mantsy sahirana amin'ny fahitana mofo sy ny divay. Io aloha dia fanontaniana manahirana ny mamaly azy, fa raha ny marina ny nanoloran'i Jesosy ny fanasany tompo teo amin'ny alaka misy masina, dia mofo tsy misy masirasira ary divay. Tsy nataon'i Jesosy hoe mofo hafa izany na ranom-boankazo hafa, fa mofo sy divay ny hita teo. Ary raha hitantsika ny fanomanan'ny mpianatra ny alaka misy masina, dia tena niomana fatratra tokoa izy ireo. Izany hoe tena fanasana voaomana sy voakarakara ny alaka misy masina ny arahan'ny mpianatra tamin'i Jesosy, fa tsy zavatra hoe kitoatoa. Dia tokony ho tahaka izany koa ny fanomanantsika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ka atao ho zava-dehibe sy lara-pahamehana izany tompoko, fa tsy atao mialatsiny amin'ny fomba fiteny hoe petatoko na tandrametaka. Fa misy dia misy tokoa isika diakona izay manao ny fanomanana ny fandraisana fanasan'ny tompo ho zavatra tsy dia misy lanjany loatra, ary maro aza no hita fa mikarakara izany fandraisana fanasan'ny tompo izany tsy mba mivavaka akory, fa dia atao fotsiny ara-tsaina zao le izy. Ka aleo apetraka amin'ny lanjany sy ny toerany tsara ny fandraisana fanasan'ny tompo. Tokony ho ezaka ataontsika fiangonana loterana zany, izay iantsona ny manatalenta rehetra eto ny anao izay isian'ny mofo mpandraisana sy ny divay mpandraisana any amin'ny isam-piangonana hatramin'ireo ambany vohitra indrindra. Efa mirosotsika amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fampiasana ny talenta, arak'izay anytanao ampiasao ny talentanao, ka dia heveriko fa zavatra tokony ilofosana sy tokony ho ataontsika izany. Ny famindrana raha amin'ny fitsaboana manao akory? Io moa zany raha ny fampianaran'ny fiangonana dia tsy mbola nisy famoahana hevitra na fekevitra ny amin'ny fandraranany hoe famindrana raha. Ao moa ny teny faneva manao hoe zay mamindra raha mamindra aina, ka ny famindrana aina dia veriko fa misy ny tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao dia ny mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka io moa dia ara-medikaly ny famindrana raha. Ny soratra masina tsy misy mandrarany aminy hoe aza manome raha ho an'ny hafa, ka heveriko fa tsy mifanipaka amin'ny finoantsika ny famindrana raha.
eto angamba mandra-piandry zay mety ho fanontaniana manaraka ho avy dia tsara ihany ny manindry ny fampianarana loterana fa tsy hoe miova ho raha akory ny divay eo amin'ny fanasan'ny tompo. Tsara io tsindrina ary zava-dehibe io, tsy transformation no eo, tsy ny transforme na ny divay na ny mofo, fa ao lay ilazantsika azy manao hoe consubstantation. Consub zany hoe miombona, ka mila henotsika mpanray tsara lay teny manolotra manao hoe ity no tenan Jesosy, ity no ran Jesosy. Nisy olona ray mandeha nanontany aho hoe zay teny kely zay ve manova zavatra pastora? Eny tompoko, ny tenin'Andriamanitra tsy misy kely sy be, fa arak'izay andidian Jesosy azy. Tenin'Andriamanitra miombona amin'ny mofo sy ny divay dia izay no masakramenta azy. Ka ny mofo dia mijanona ho mofo ihany, ny divay dia mijanona ho divay ihany, fa ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny mpanolorana azy no mahatonga azy manankery ho sakramenta. Tsara ny manamarika an'izay fa indraindray isika mety ho azo ny fankampana hoe dia fa rany Jesosy tokoa ty zany. Ary betsaka moa araka ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay hifamoivoizan'ny fampianaran-diso maro dia maro tokoa, dia lasa mivily isika raha tany ka tsy mihazona tsara izany fampianarana izany. Ny ankizy madinika raha sentra maratra amin'ny tanany avy hatrany dia milelaka ny rano, tokony ho rarana sy ampianarina ve zany izy ireny. Raha ny tena izy aloha ny ankizy madinika dia zay fomba ny ainany Jiosy ny fiatrehana ny ratra samy hafa isan-karazany tamin'ny Antoko Testamenta taloha dia hitatsika ary azontsika jerena tsara amin'ny bokin'ny Levitikosy. Fa raha ireo olona manokana eo amin'ny fanompom-pivavahana aloha dia tsy mahazo mikasi-dra akory, fa mampahaloto azy izany. Ary hitatsika fa ny tantara ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy namonjy ny olona azo ny jiolahy, rehefa noratrainy jiolahy no kapony ary rehefa saika ho maty ilay olona nidina avy any Jerosalema ho any Jeriko, dia tsy nikasika azy ny fisorona, nandalo fotsiny ny Levita, satria voafehiny lalàna ny fisoronana izy ireo, tsy mahazo mihosina amina olona mandera, tsy mahazo mikasi-dra. Ka izany fitandremana tsara mahakasika ny raha izany dia ny ainany Jiosy tokoa fa izany. Fa eo amin'ny lafiny ara-pitsaboana zany raha tany misy ankizy maratra, ny tsara aloha dia ny manantona dokotera ihany, ny hoe ho fongorany Jehova ve izy. Isika amin'ny andron'ny testamenta vaovao dia efa tena manana tombony be dia be, miaina tokoatsika eo ambany famindrampon'Andriamanitra. Marina eo ny teny manao hoe tsy ambany lalàna isika fa ambany fahasoavana. Fa izao kosa nefa tsy misy foana akory ny lalàn'Andriamanitra rehetra zay voasoratra ao amin'ny Baiboly, ka ny zavatra zay atao entina hananihanehana an'Andriamanitra dia io no tsy mety. Fa amin'izay zavatra hiatrehana ny tranga samihafa eo amin'ny andavanandrom-piainana dia everiko fa tena miasa ny famindram-po sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izany. Afaka manantona ny latabatry ny tompo ve ny zaza na lehibe na tsy mpandray aza fa mandray fiadanana atolotry ny tompo eo koa, ohatra fametrahan-tanana no atao aminy. Ny fametrahan-tanana efa manana ny fandaminany ny fiangonana, ary ny fotoana tsirairay avy sy izay atao eo amin'ny fotoana manandrify azy amin'ny fiangonana dia efa nalamina arak'izany mba hisian'ny firindrana samihafa. Koa heveriko amin'ny mahapastora valiteniko manokana ity fa tsy mahasolo tena ny FLM manontolo akory amin'ity valiteniko ity dia zao ny fandraisana fanasan'ny tompo dia misy liturjia manokana ho amin'izany ary fotoana natokana ho amin'izany eo ka dia ny mpandray no tokony manantony eo.
fa ny fametrahantanana dia manana ihany koa ny fotoanan'izay efa natokany FLM ao amin'izany ka dia izay mitady fametrahantanana fotsiny dia manantona ny fotoana izay manandrify izany koa izy. Eny tompoko everiko fa efa mamaraparana ny fotoana ihany tsika zao ny raha misy fanontaniana farany avy aminareo moa zany eto dia hovaliana fa mandrapisy zay fanontaniana zay dia manantitra indrindra ny fisaorana atolotra an Jesosy aloha ny fisaorana voalohany indrindra faly dia faly amin'izao azona mamelatra ity loahevitra ity zao ary mampiasa izao teknôlôjia vaovao zao koa fa hay misy zavatra tsara ohatran'izao azona mampiasa ny firoborobony hay rasy ny hay tao fa tsy voatero amin'ny zavatra ratsy tsy mahasoa tahaka an'izay ataony tanora. Ny fanontaniana farany zay mipetraka eto zany zao dia ny hoe maninona no andrasana 14 taona vao azo raisina ho mpandray ny olona anankiray. Ny hoe raisina ho mpandray moa zany dia io ilay atsotsika amin'ny fomba fiteny hoe confirmation, atao amin'ny teny frantsay hoe confirmation, zany hoe manamafy ny fanekem-batisana. Ka ny taona hoe 14 taona dia fandaminan'ny fiangonana loterana malagasy io no ny fanarahana hoe eo ny olona anankiray hiditra amin'ny vanim-potoana sarotra eo amin'ny fiainana izy, le atao hoe âge de puberté, adolescente izy ny teny akademika malagasy, dia tena mila fampianarana matotra izy eo, mila taridalana mafonja izy eo. Ary verina ihany koa fa efa maoty ny sainy amin'ny fandraisana fampianarana sy fanazava-kevitra ka dia tandrify tokoa raha hoe hitondrana fampianarana izy amin'izany. Dia eo izy zany sady mahazo tsara zay hevitra azavaina aminy no efa miomana ihany koa hiditra amin'izany atao hoe vanim-potoana miala sakana ka dia izay no mahatonga ny FLM nanapaka hoe aleo eo amin'ny 14 taonany no miroso ho amin'izany fanamafisana ny fanekem-batisy zany ny tanora. Eny tompoko, ary dia manatitra ny fisaorana ho an'ny namana mpiara-miasa rehetra zay nitotona fotsiny andro namasaka, mpanompon'Andriamanitra nareo, asan'Andriamanitra ny nataonareo, izy Andriamanitra ny amaly anareo izay rehetra lany fotoana, fahaizana, vola mankarena koa aza entina natateraka izao fampianarana famelabelara-kevitra vendredi biblique enlève izao. Dia tsy adino koa no misaotra anareo rehetra zay manaraka izao fandarana izao. Betsaka ny olona nolazaiko hoe misy ty fandarana ity fa ny olana kely dia ny appareil téléphone eny ampelantanany akamaroan'ny olona tsy ahafahany manaraka, tsy dia compatible loatra ka dia inona fa nahoezaka ny tsirairay zany mba azahoana appareil téléphone azona manaraka an'izao fa ilaina ilay izy ary matsiaro dia matsiaro tokoa ny tena hoe faly amin'ny ahafahana miroso amin'ny fomba fiasa vaovao tahaka an'izao. Mankasitraka indrindra anareo rehetra hita daholo ireo zema be dia be alefa anareo reo fa dia Jesosy ane omba seta misaotra indrindra tompoko hodahin'Andriamanitra.
Simitarayami Tamiraneri Fafakae Tanaizire Je Trizalitanu Javulukia Simitarayami Tamiraneri Fafakae Tanaizire